hamonoana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra anao hatrany izay Tompo isa maraina tahaka an'izao fa tsapanay tokoa ny halehiben'ny fitiavanao anay. Misaotra Tompo. Ary amin'ny rehetra ireny dia miaraka aminay mandrakariva Jesosy Kristy ary ny fanahy masina mitari-dalana. Koa amin'ity anio ity dia irinay hatrany ny ara-dalana aminao Tompo. Ary enganemba ho voninahitra ao ny ataonay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iray amin'ny asan'Andriamanitra nataonao antsika olombelona ka mino an'i Jesosy Kristy ho tongo sy mpamonjy ry havana, ny asa-panavotana nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny Galatiana 3:7 dia milaza amintsika mazava fa tsy mahavonjy antsika mihitsy ny fanarahan-dalàna. Ny fanikena taloha dia ny Deoteronomia 7:20-20 izay averin'i Paoly eto amin'ity Galatiana 3:7-10 ity dia milaza mazava fa tsy hamarinina amin'ny fanarahan-dalàna ny mpino. Andinga io vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Amen. Te hanafaka antsika amin'izany fanandevozan'ny lalàna izany Andriamanitra, ka ny zanany dia Jesosy Kristy no nanafaka antsika tamin'ny nanikeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba hisolo antsika tsirairay avy. Tena ozina mihitsy mantsy, izany hoe ombona eo amin'ny hazo fijaliana izany, ary tena ratsy, tena ratsy. Ry havako, tena asan'Andriamanitra ho an'ny olombelona ary ity Jesosy nanaiky ho faty ity, ary indrindra ao anatin'izany ilay fanavotana. Izay mantsy ilay antsointsika hoe fahasoavana. Fahasoavana avy amin'Andriamanitra tsy ho vidintsika olombelona vola mihitsy izany. Dia hoy ary ny mpino izay nandray ny fanavotan'i Kristy hoe Kristy nanavotra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozina hamonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozina izay rehetra miantona amin'ny hazo. Deoteronomia 1:20-17 fa eto izy dia ny Galatiana 3:7-13 no milaza izany ry havana. Jesosy ary no nisolo ny toerantsika teo amin'ny hazo fijaliana, ny anjera tany aminy avokoa ny ozona rehetra. Izy no nandray ny fanozonana mba tsy ho amiko sy tsy ho aminao. Tokony hanana fieritreretana tsara sy madio ary tsika manomboka izao, fa tena asan'Andriamanitra lehibe atao amin'ny Baiboly ary ambaran'ny soratra masina mazava amintsika tahaka ny eto ity fanavotana ity ry havana. Dia hirariana ary satria rehefa afaka ny ozona dia fitahiana ny mitsofoka. Hirariana izany mba ho fitahiana ny fiainanao, ary indrindra ilay fiainana mandrakizay, mba anisany no mpandovan'izany ny izaho sy ianao ry havana. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra anao ary izay ry Jesosy Kristy fa ianao no nandray ny ozona rehetra mba hitondra fanavotana ho anay. Dia mba ho mendrika an'izany ny izahay amin'ny androm-piainanay rehetra. Olom-boavitra mijoro vavolombelona fa Jesosy Kristy irery no Tompo sy mpamonjy. Dia amin'ny anaranao no vanena izany vavaka izany Tompo. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.